Faly miaraba ny vahoaka ny Tomasina indray a, zahay avy ao amin'ny Nutrizaza, Gina ny tenako a, dia nomena. Tonga eto izay androany a, hiresaka momba n'ilay vaovao anay avy ao amin'ny Nutrizaza dia tsy inona moa izany fa ny vokatra kobaina flash. Efa nandalo tety ihany izay tamin'ny volana ambony iny a, nanao ny lancement a, dia tonga eto indray izay androany a, mbola hampafantatra tsara hoe misy a ny vokatra vaovao be a ny Nutrizaza dia ny kobaina flash. Izy io a dia ho antsika eto Tomasina aloha nahazo tombony manokana satria eto amintsika irery ihany aloha hatramin'izao a no misy an'io vokatra kobaina flash io. Vetivety dia miamy izy satria nahoana, satria mora karakaraina izy a, tsy mila andrahoana intsony fa rano mangotraka fotsiny no ampiasaintsika aminy a dia efa vonona ny kobaina flash. Izy io a ampahafantarina antsika hoe vokatra malagasy zato isan-jato satria vita avy amin'ny akora eto amintsika eto Madagasikara izy. Dia ny vary gasy mena, misy soja, ny voanjo ary ihany koa ny katsaka. Misy sira mineraly misy siramamy ihany koa izy io, dia misy calcium sy vitamine maro isan-karazany. Tsiro natoraly izy satria izay ilay hoe vokatra avy eto Madagasikara nanamboarana anazy. Ny tombontsoa azo amin'izy io dia sakafo feno izy aloha, be otrikaina ary tena ilain'ny vatana isan'andro isan'andro. Vokatra voalohany eto Madagasikara misy ny atao hoe notovonan-tsoa izy be otrikaina, dia misy an'ireo vitamine 520 sy ny sira mineraly. Manampy betsaka izy io hoan'ny fitombon'ny vatana, ny saina, mampatanjaka ihany koa sy mampiakatra ny hery fiarovana ilain'ny vatana. Manaraka ny fentrara iraisam-pirenena ny kobaina flash satria izy io dia mandalo fitsirihana ara-pahasalamana eny anivon'ny Institut Pasteur, izany hoe tsy mivoaka eny amin'ny tontolon'ny ara-barotra eny izy raha tsy mandalo an'izay fitiliana izay ka mahazo ny approbation avy any izay vao afaka jifaintsika mpanjifa. Izay ny fampahafantarana kely fa ameko ny nomena ny fanazavana misimisy kokoa. Misaotra betsaka. Tsara marihana fa ny olon-drehetra manomboka amin'ny fahaenimbolany no miakatra no afaka mihinana an'ilay vokatra kobaina flash. Raha mahakasika ny vidiny dia 700 ariary monja ny vidiny hitantsika eny amin'ny varotra rehetra mahazatra antsika eny amin'ny fonosana 530 grama. Ampitaina amin'ireo vokatra hafa mitovy aminy eny an-tsena dia mora izy io satria 700 ariary ny fonosana iray. Dia raha tsy ahivina io 530 grama io dia misy ny fatra voafetra ampy ilain'ny vatana hanome an'ireo hery fiarovana hoentin'ireo. Mahakasika ny fomba fikarakarana azy dia tena tsotra kely rano mangotraka 100 ml ny ilaintsika, eraky ny vera jetena, ilay kaopy kafe fisotrotsika ireny ny ilaina. Atao anaty baolina madio ilay kobaina flash, dia avy eo arotsaka ny atsasak'ilay rano 100 ml dia aroarona tsara mba tsy hisy mitambaingana intsony. Dia avy eo arotsaka indray ilay rano ambony 50 ml dia aroarona tsara dia vita, dia vetivety dia miama hozy tsika. Ny ahitana azy moa izany dia efa noteneniko teo eny amin'ny varotra rehetra mahazatra antsika. Dia raha averina kely bangona bango tokana izay zavatra rehetra notenenay teo izay dia kobaina flash instantané, vetivety dia miama, mora karakaraina, rano mangotraka ny ilaintsika, misy 520 vitamine sy mineraly ao anatiny, 700 ny vidiny, 530 grama fonosana iray. Misy ireo otrikaina rehetra ilain'ny vatana amin'ny fitombon'ny saina, fitombon'ny hery fiarovana. Dia manarak'izay mahakasika ny orinasa Nutrizaza. Orinasa Nutrizaza moa izany dia orinasa sosialy miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Izay dia mampianatra sy mitaona ny olona hihinana sakafo be otrikaina sy ara-pahasalamana ary indrindra miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Dia misaotra antsika rehetra nanjifa ny vokatra kobaina flash hatramin'izay nisy teto Tomasina izay dia mbola manentana antsika hatrany hividy hanjifa ny vokatra io satria tsara be ho an'ny fahasalamantsika io, tsara ho an'ny zaza sy ho an'ny fitombona. Dia kobaina flash, vetivety dia miama.